Miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandaharana iraha-miasa ity. Fandaharana vokarin'ny Hetsika Asa ao an'i Madagasikara, Manomana sy atolotry Dr Luc Raveloharimisy. Fandaharana faha 130 no atolotra antsika androany. Lohatenin'izany fandaharana izany dia izay tokony atao rehefa avy nanala fanadinana. Izay tokony atao na ny tokony atao rehefa avy nanala fanadinana. Araka ny lazaiko tamin'ny zoma moa dia tsy nampoiziko hoe ity herinandro ity moa izany no maka bakalorea izany ry zanantsika, zandrintsika, ireo ataoko hoe ratapo amintsika, dia nanapa-kevitra nomana fandaharana ho azy ireo. Raha ampitso talata isika vao miverina indray miresaka momba ny vatsim-pianarana. Mino somanantena koa fa herinandro vaovao amin'ny herinandro vaovao hatrehantsika ity dia herinandro nahafinaritra ny faran'ny herinandro antsika rehetra. Antsika izay manomana fanadinana moa izany dia antenaina fa ho vonona tsara isika hiatrika izany fanadinana izany manomboka anio alatsinainy. Azo antoka fa ireo zanantsika na ireo havantsika izay manala fanadinana dia tsy maheno an'ity fandaharana ity noho izany dia mba hiangaviana ry tompoko isika izay mahare mba hizara sy hanome torohevitra azy ireo. Ho apetrako ao amin'ny rindrin'ny ilay boky tare iraha-miasa ihany koa ny horonam-peo mirakitra ny fandaharana izay ataontsika izao mba ho henoina avy hatrany, mba azo averina avy hatrany ho henoina izany ho an'ireo zanantsika izay tsy nahare fa efa any am-panaovana fanadinana. Noho izay anton'izay dia ho fohy ny fandaharantsika androany alatsinainy satria tiako ireo zandrintsika ireo raha mba hahare an'ity fandaharana ity rehefa avy manao fanadinana izany izy androany hariva. Fa ny tena faniriako dia mba zarainareo amin'izy ireo izany rehefa mandeha manatra sakafo ianareo amin'ny atoandro dia mba hampahafantarinareo azy ny zavatra resahana eto, atao soso-kevitra, hevitra roso mba hanampiana azy ireo amin'izany fanadinana ataony izany. Araka ny lazaiko tamin'ny zoma moa dia hoe tsy hoe raha manaraka an'ity dia ho afaka, raha tsy manaraka dia tsy afaka, tsy izay ka. Fa hevitra roso ilay izy, hevitra nahitana fahombiazana nandritra ny taona maro ary ampiasaina amin'ny sehatra maro, sekoly maro, mpanabe moa izany tena mpampianatra, ary ny torohevitra izay zaraina eto dia torohevitra efa voasedra. Andeha atao hoe tsy ny kely fotsiny raha ohatra moa ilana fialan-tsiny dia ialako tsiny dia izao tsy arako ilay hoe daty hanaovana an'ilay baka fa hita be koa moa, hita moa tsy hita intsony koa ilay any amin'ilay misy antsika. Ovanina daholo io rehetra rehetra io, izay rehetra mitondra eo dia miseho mahay azy, miseho mahay daholo dia mandrava efa dia ny hafarany misavoritaka ilay raharaha. Ka tombontsika amin'izay ary izany ny fandaharana inona avy izany ny tokony atao rehefa avy nanala fanadinana ianao. Nataontsika tamin'ny zoma izay efa napetraka ao amin'ilay tarihim-boky izany ilay groupe iraha-miasa dia ilay hoe inona ny atao rehefa miatrika. Ity indray izany inona ny atao rehefa avy niatrika fanadinana. Ny fiandohan'izany zavatra atao voalohany dia izao: aoka ho faly fa vita ny fanadinana nanempahan'ny fanadinana. Izany hoe isaky nahavita taranja iray ianao, izay dingana rehetra vita dia efa liana avokoa, na nanao ahoana na nanao ahoana ny fahatsapanao ny zavatra nosoratanao. Isaky ny mahavita taranja iray dia resao ny tenanao hoe faly aho fa vita ny iray. Io izany tonga amin'ilay hoe faly aho, tena faly aho. Efa fantatsika ilay mampiasa an'izay fiteny izay. Faly aho fa vita ny iray, ny ho avy izao no mpanodiniko. Efa lasa iny, efa tantara. Filôzofia moa ny ataon'ny andro voalohany. Miala tsiny raha tsy filôzofia, fa ela koa ny nanala baky efa tamin'ny taonjato faha roapolo. Totra filôzofia izay ilay andro voalohany, taranja voalohany, fa raha tsy izay dia ialana tsiny. Ka izao, faly aho fa vita ny iray, ny ho avy izao no mpanodiniko. Aza mandany andro ny tanisa izay mbola miandry, fa mifalia amin'izay vita. Vita izay ny iray, roa sisa, izay izany no mila lazaina. Asa misy taranja firy ilay ataonareo ao dia vita ny iray izao sisa. Fa tsy hoe voaray ny vita, mbola misy izao koa. Faly fa efa nahavita dingana, misy olona zany tsy nahavita, anao nahavita, faly.
Mora ny miatrika zavatsarotra rehefa matanjaka ny saina. Ny atao voalohany izany, rehefa isaky ny mahavita fanadinana, mahavita taranja anankiray, dia faly. Aoka ho faly fa vita ny fanadinana na ny ampahany. Lazao ny tenana hoe vitin' ny iray zao sisa, fa tsy hoe mbola misy an'izao sisa. Faharoa, aoka hanokana fotoana hamerenana ny hery sy ny saina ho vonona hiatrika ny fanadinana na ny lazadina na ny taranja manaraka indray. Zay ny faharoa. Aoka hanokana fotoana hamerenana ny hery sy ny saina ilay efa lany teo izany, mba ho vonona hiatrika ny fanadinana na ny lazadina na ny taranja manaraka. Tianambara dia izao, reraka ianao. Dia izao, miala sasatra kely, ataovy izay zavatra mahafaly na ialana voly nefa tsy mandany fotoana be loatra satria mety mbola mierin-desona ianao. Ianao izany izao efa mahalala, ianareo izany izao efa mahalala, isika izany izao efa mahalala hoe ohatra izao ny zavatra ataontsika rehefa miala sasatra, dia mba hamerenana hery, dia manaova an'izay izany. Zay izany ny atao. Ohatra, tia mihaino mozika, dia mihaino mozika dia mandindisa. Io moa izao amin'ny malagasy dia hoe asa mandihy tsy afa-tavony eo. Ka inona moa ny tavony ho afaka eo, ko ny fanadinana ary mbola ho alaina fa ilay tianambara eto dia izao, maka aina aloha, manokana fotoana averina ilay hery, averina ilay filaminan-tsaina, mba manala azy kely hoe efa nahavita ray anie. Fa izao mila mitandrina, sao dia zavatra ndreraka indray no atao. Vita ny fanadinana iray dia hanala azy dia andeha hisotro kafe. Dia iny kafe sotroina, kafe rahateo moa izany tsy mampatory. Ary ny kafe sotroina matetika koa tsy mahasalama. Andeha aloha hanala azy dia andeha hisotro kely. Andao lesy mba andeha miala tsiny, andeha rivorevy. Andao diso be raha zay. Fa ny fakana famerenana hery atao izany dia zavatra mahasoa sy zavatra mahasalama. Mety mihaino mihirahira, mety mandehandeha kely, mety matory manao ilay antsontsika hoe siesta kely. Ataovy izay zavatra mahafaly na ialana voly nefa tsy mandany fotoana be loatra satria mety mbola mierin-desona ianao. Misy izany hoe sarahana mihitsy, tia ny vita dia maka aina kely, mamerina hery kely dia miverina manao indray. Zay. Fahatelo, raha toa ka misy ny tsy fahafaham-po dia ekeo fa misy ny tsy fahatanterahana, fa aza melohana kosa ny tenanao. Io izany amin'ny maha-olombelona, misy foana ny tsy tanteraka. Dia ekeo izay rehefa misy ny tsy tanteraka, fa aza melohana ny tena, aza koa dia tena olona tsy misaina mihitsy. Na ninona koa tsy nahaizako an'izay. Karaha olo tsy nianatra. Karaha olo tsisy fanahy. Karaha tsisy jery. Ary nandeha taza manareo. Dia tsy azonareo malay raha takao. Tsy izay ka. Aza melohana ny tenanao. Aza melohana ny tena. Ekeo fa nisy ny tsy tanteraka. Fotoana ny firosoana trano izao. Fotoana ny firosoana izao. Tsy fotoana ny fanapepona ny tena. Raha toa ka hitanao fa nisy ny tsy nety nataonao tamin'izay vita teo, dia izao mba tsy heverina intsony izany. Mirosoa mandrakariva. Fa aza variana manameloka ny tenanao. Tsy ahatonga anao ho aiza ny filazana fa tsy mahay raha na tsy mahay na inona ianao. Ka io ilay lazaina amin'ilay misy famangina mantsao. Tsy misy mampionona aza moa mionona. Inona no tiako ambara? Ianao ihany no mampampahery ny tenanao farany tsara indrindra fa tsy ny hafa. Ka rehefa nisy ny tsy nety, tsy afa-po, atao akory ka fa vita izy iny. Dia magnano ndraika koa, dia ny manaraka ndraika koa amboarina. Atao akory ary ka. Ka izay ilay fiainana ka atao akory. Fa tsy ny tena indray mipepipepona dia tsy mahay raha dia tsy mieritreritra. Karaha olo tsy nianatra. Very tao amatin'ny ianarako an'ity jery raha manjary. Tsika tsy manao ohatr'izany. Tsy ohatran'izany. Aza magnanjainy. Tsy izay ny raha manjary atao. Fa ny tenanao izany ampaherezana. Fahaefatra. Izao izay vita dia vita. Izay vita dia vita. Aza resahana intsony izay vitanao.
Tsy misy azo atao momba azy. Aoka ny lasa omba ny lasa. Tsy hanampy amin'ny fiatrehana amin'ny fanadinana na ny lazadina manaraka ny fitanisana izay tsy nety tamin'ny fanadinana teo aloha. Tsisy zavatra manjary, tsisy vitan'izany anie. Adinoko hoy le ohatran'izao sady mikarakaro-karokarodo io. Tena mahasosotra. Dia misy ny mpianatra sasany dakany ny latabatra, dakany ny rindri-trano, dakany ny tongotranao ihany ny marary. Hongoranao azy le namako. Hongoranao ihany ny marary. Tongotranao ihany ny marary eo. Izay vita dia vita. Tsy hanampy amin'ny fiatrehana ny manaraka ny fitanisana ny tsy mety natao tamin'ny teo aloha. Fahadimy. Tsara kokoa ny mody avy hatrany noho ny mijanonjanona miresaka amin'ny namana momba izay vita tamin'ny lasa. Tsara kokoa ny mody avy hatrany noho ny mijanonjanona miresaka amin'ny namana miresahana izay vita tamin'ny lasa. Samy manana ny ainy, ny tsy ainy ary ny fihetseham-pony rehetra. Samy manana ny anazy io. Raha resaka tsy mahasoa dia aleo ny tenanao no rovana. Mety iriary aminao manko le hafa fa nahavita ny rehetra izy. Na koa ilaza koa izy fa hainy aby raha jiaby ny voaka takao. Mety tsy mahasoa anao ny mandray an'izany. Satria miankina amin'ny fomba namalinao ny fanontaniana ihany ny fomba hitsarana anao. Izay aza miresadresaka ny amin'izay lasa. Efa lasa iny fa tsy resahana koa. Aza mandingidingy, andraso aloha mba andrasana kely ry zalahy, inona no nataonareo tao resy raha mitady loza, mitady angano. Aza manao an'izany izay le hira. Aza manao an'izany. Aza miresadresaka izay vita, aza mijanonjanona hoe mbola ihany resaka. Vita le fanadinana, raha ohatra ka tsy maintsy miaraka mody dia lazao zavatra lava tsy miresaka an'iny intsony aho. Ialako nareo raha mbola miresaka an'iny nareo. Nga iny ampiverina anazy koa. Izay le fandehany. Tsara ny mody avy hatrany noho ny mijanonjanona miresaka amin'ny namana momba an'izay vita tamin'ny lasa. Fahaenina. Alaviry ny firesahana amin'ny namana izay vita sy tsy vitanao. Tia indray izany le fahadimy. Aza miaino an'ilay olona be resaka be izay sy tamin'ny balaoha sy miporapoera. Tsy hainao aby ny raha nataony tany efa aminao izy mba misesisesa. Indrindra manao hitany somary kevikevy izay. Poera mihitsy ny sasany izany. Izy aminazy io mbola mitovy ihany ianareo sa mbola mangala fanadinana aby. Mbola mitovy. Tsy raha izy olon-kafa. Sa mbola mianatra, sa mbola magnano fanadinana, mitovy foa. Tsy hafa. Io izany hoe mitovy fa tsy sahala. Izay le fandehany. Ka alaviry izany ny mihainohaino kabarin'ny namana. Le fahaenina indray, alaviry ny miresaka amin'ny namana izay vita sy ny tsy vita. Ity indray manko izany ny tegna mihitsy ka ndraika koa manao sotrobe lava tango be resaka. Alaviry ny firesahana amin'ny namana izay vita sy tsy vita. Tsy manovana inona ny fanaovana an'izany no sady tsy mampahery anao amin'ny fiatrehana ny fanadinana na ny lazadina manaraka. Tsisy raha vitan'izany. Aza mizezizezy taminazy izany aby koa. Avilay agny. Ny atao manaraka izany izao no henoina. Fahafito. Ny fanadinana manaraka indray izao no omanina. Aza noty rehetra no jerena mandritra an'io fotoana io fa izay heverinao fa tena zava-dehibe ihany. Satria mantsy izao vita izany izao ataontsika hoe vita ilay maraina dia mandeha izany nareo misakafo dia maka aina kely aloha dia mety mbola hanao famerenan-desona kely izany. Ka tsy ilay noty jiaby iny lefa amin'ilay kahie amina baoritra sa felikilao iny izany no andeha mbola averina jerena fa izay heverinao fa tena zava-dehibe. Azo atao ny mamantatra na mamina vinan'io arak'izay nolazaina sy no hamafisin'ny mpampianatra tany an-tsekoly. Azonao atao izany mamantatra sy mamina vinan'izay heverina zava-dehibe arak'izay zavatra nolazain'ny mpampianatra farany tany an-tsekoly. Izay ny fomba hamaritana hoe ity ny zava-dehibe izany. Dia iny izany no jerena hanomanana ny manaraka. Fahavalo. Raha toa ka mbola misy fanadinana ny andro manaraka dia aoka ho ampy torimaso tsara. Andro voalohany manko izao amaray izao alatsinainy. Ay mafa alatsinainy any amintsika anakany. Azafady. Aty manko izao lahady alina amin'ny folo sasany. Fa
Le amin'ny andro voalohany iny zany, mbola izy koa zany amin'ny talata, de ataovy ampy tsara ny torimaso, ilaina ny torimaso ampy. Mila fialan-tsasatra ny sainao satria ny asa be zany ianao tanikeo. Noho izany, raha toa ka tsy maintsy hamerin-desona ianao dia arindrao tsara ny fotoana anananao satria mila miala sasatra ny saina mba hahavitany asa tsara indray raha ampitso. Aleo matory aloha sy ampy torimaso dia mifoha maraina toy izay mbola vizanina amin'ny famerenan-desona indray ilay saina efa reraka takeo. Alay matory aloha, alay tsara matory aloha, ampy torimaso tsara dia mifoha maraindray toy izay mbola vizanina amin'ny famerenan-desona indray ilay saina efa reraka teo. Dia izao zany, ity zavatra azo atao ity: maka ianareo veromanitra, manaova ianareo dite veromanitra, atao matanika tsara, mivadika maitso, dia asio tantely, dia sotroina zany alohan'ny hatory. Azo atao betsaka, fa raha ataonareo betsaka indray manko dia ho tapaka indray ny torimaso fa tsy maintsy andeha hivalan-drano nareo avakeo. Na sotroy alohaloha zany, sotroy alohaloha, amin'izay mandeha mivalan-drano alohan'ny hatory dia matory tsara nareo, manofy tsara mihitsy nareo mampatory ny veromanitra matanika asiana tantely, mba milamina zany ny saina mandeha matory. Tanjony eto zany dia ampy torimaso fa tsy mbola hiary toroko. Fasivy. Vita raha tanteraka zany izao ny fanadinana, manaova izay mahafinaritra rehetra rehefa vita ny fanadinana. Ataovy ny mahafinaritra rehetra, tsy hoe mandihy tsy afa-tavony akory, fa ny fanaovana ny fety, ny fety izay atao zany dia manao fety satria vita ny fanadinana. Tsy hoe manao fety fa afaka, vita ny fanadinana manalaza dia manao fety. Fa zao tandremo ny tena tovolahy tovovavy, tandremo zalahy sao dia misotro toaka, sao dia midaina, sao dia any dia misotro toaka any dia tsy mahatsiaro tena any dia manao any tsy fanao any, miala tsiny, dia manao firaisana any, dia avy eo kekany any Rohy, nagnino koa mba raha nahazo anahy, avy eo afaka iray volana toe-jasa. Fadina mitandrina, ajao ny tenanao, ajao ny tenanao. Ary raha hitanao fa sahirana ianao amin'ny fitandremana an'izany dia mitondra namana miaraka aminao rehefa tsy maintsy andeha. Ary raha izao, maninona moa izy io raha ao an-trano ao manala azy? Miaraha manao fety amin'ny fianakaviana, aza potehana amin'ny fanaovana fety ao aorianan'ny baka ny ho avy. Any zao dia mahita any amin'ny hitako voany ihany ity, any Tamatave angambany misy an'izany hoe manala azy vita baka dia sexy show. Raha manakôry raha karahan'izany? Dia misy raha manjary raha karahan'izany, andeha potehana zany io vatana ity. Miala tsiny, andeha ho viraviratana satria vitany baka. Tsy manjary zany. Ataovy izay mahafinaritra, fa ny tenanao ajao. Mbola manana ho avy tsara anao, mbola manana ho avy mamiratra anao. Na vita dingana lehibe tamin'ny taom-pianarana ianao, na inona vokatry ny fanadinana izay natao, mendrika ianao ny maka-aina, mendrika ianao ny mifaly, mendrika ianao ny manome fankasitrahana ny tenanao. Fa tsy midika akory izany fa tsy ho hajaina ny vatana, andeha ho viraviratana ny vatana, andeha havela ho viraviratan'ny olona ny vatana, andeha miravira zanak'olona ny tena. Miala tsiny amin'ilay fiteny. Fa mazava tsara izy amin'izay. Ialako tsiny aminareo. Raha ohatra izy nanakôry ingaly ingahy aty Mpikarakara io. Ilay raha nahazo an'ilay rangahy zany. Miresaka amin'ny tanora ako, mpanabe zahako, tiako hazava tsara amin'ny tanora sanantsika, raita-po amintsika, havantsika ny resaka. Manaova izay mahafinaritra, efa vita ny fanadinana, fa tandremo ny tena, aza manao zavatra tsy mety ka hanenenana raha ampitso. Ary na tsy hanenenana aza, rehefa tsy manjary dia tsy manjary. Aza potehana amin'ny indray mandeha ny ho avinao. Fahafolo farany dia izao: isaory mandrakariva ny tompo isaky ny mahavita fanadinana na isaky ny mahavita taranja anankiray. Mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra. Tesaloniana voalohany tao fadimy, andiny fa fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Efa tsy ho ampelantanantsika intsony ny fifehezana ny ambiny resaka zao.
fa dia aleo apetraka tanteraka amin'Andriamanitra ampinoana. Vita izy iny, misaora ny Zanahary, mankasitraha ny Tompo, mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Tsy eo ampelantanantsika intsony ny fifehezana ny ambiny resaka, fa dia aleo apetraka tanteraka amin'Andriamanitra ampinoana izany, dia miainga mitohy ny fiainana. Ireo zany torohevitra azoko mena antsika rehetra indray, torohevitra ny amin'izay tokony hatao rehefa avy nanala fanadinana. 10 izy ireo averiko indray. Aoka ho faly fa vita ny fanadinana nany ampahany. Faly fa vita iny. Ny ho avy zao no mampatsiniko zao sisa, fa tsy hoe mbola misy an'izao. Faharoa, aoka nokana fotoana hamerenana ny hery sy ny saina ho vonona hiatrika ny fanadinana lazadina na ny taranja manaraka. Fahatelo, raha toa ka misy ny tsy fahafaham-po, dia keo fa misy ny tsy fahatanterahana, fa aza milohana kosa ny tenanao, fa vao maika manan-kivy izany manakana amin'ny firosoana. Fahaefatra, izay vita dia vita, aza resahana intsony izay vitanao. Fahadimy, tsara kokoa ny mody avy hatrany noho ny mijanonjanona miresaka amin'ny namana, iresahana ny namana izay miresaka izay momba ny vitany tany. Tsy hainao aby raha nanjary ny ratsy nataony tany ka anao ndraika koa mbola iresadresahana eo, dia ianao koa dia mino koa izay raha resahana eo. Fahaenina, alaviro ny firesahana amin'ny namana izay vita sy ny tsy vitanao. Le fahadimy, hialao ny namana be resaka. Ny anao indray fahaenina, ianao mihitsy no tsy miresaka ny vitanao na ny tsy vitanao. Fahafito, ny fanadinana manaraka indray zany zao no omany satria ny ho avy mpanjinina. Fahavalo, raha toa ka mbola misy fanadinana ny andro manaraka, dia aoka ho ampy torimaso tsara. Eto zany ny idiran'ilay hoe manaova dite veromanitra, matanika tsara, eraky ny kaopy, asio tantely, mamy tsara, tesitry Rohy, tendana matory. Fahasivy, manaova izay mahafinaritra rehefa vita tanteraka ny fanadinana, ajao anefa ny tena, fa tsy hoe manao mahafinaritra dia viravirantina amin'izao fanaranam-po rehetra izao ny tenanao, na koa mameravera ny hafa ianao satria manao izay mahafinaritra anao. Ny fahafolo farany dia izao, isaora mandrakariva ny Tompo, mivavaha lalandava, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra. Efa tsy ampelantanantsika intsony ny fifehezana ny ambiny resaka, fa dia aleo apetraka tanteraka amin'Andriamanitra ampinoana izay vita. Izay indray zany tompoko lahy sy tompoko vavy ny fandaharantsika androany, Fandaharana faha 1/30, mitondra ny lohateny izay atao rehefa avy nanala fanadinana. Miangavy antsika mba hanaparitaka azy ity, fa apetraka ao amin'ny Facebook-tsika ilay izy, dia mba hamparitao zareo amin'ireo havantsika, ireo zanantsika izay manala fanadinana irariana dia mba hanana fitony an-tsain'izy ireo, ho afaka soaman tsara ary ahita fifaliana avokoa. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, ny fandaharantsika androany dia natolotry ny Hetsika Asa ho an'i Madagasikara, Manomana sy natolotry Dr Luc Raveloharimisy, iraha-miasa ifanaovana amin'ny Izay radio televizion izay saorana mandrakariva, ary mankasitrika ihany koa ny teknisianina amin'ny fampitana izany any amintsika. Raha ampitso isika dia noho ny resaka momba ny vatsim-pianarana indray, ka ho resahana amin'izany dia ny vatsim-pianarana izay azo angatahana na aiza na aiza ny toerana misy antsika, izany hoe na aiza na aiza isika no mianatra. Fa dia samy tahin'Andriamanitra daholo ary tompoko amin'ny rahampitso indray miresaka sy mifampitafa aminareo. Samby tsara.